Ярче свет и громче звук с тобой. Твои друзья, смотри вокруг. Love moment. Efa tsy andry ny andro ny sabotsy voalohan'ny volana aogositra teo ionana amin'ireo mpankafy azy mianada vao maraina efa nikenikenina amin'ny fikarakarana ny taovolo sy ny tarehiny mpifaninana. Tonga tany amin'ny lofta ihany koa moa tamin'ny fotoana io i Michela sy Brenda ary Riantso mpandresy ny AO Generation 2024 ka dia nanararoatra nandray ny afatrafatra tamin'ireo zoky ny mpifaninana. Rehefa vita avokoa ny fikenokenonana rehetra lasa ary zao. No vai me ter paz a Natonkary ny fotoana rehefa tonga teny amin'ny akordiga. Ny mpankafy raha teo efa niandry tonga marobe teny amin'ny akordiga. Nisy hoe miavaka nataon'izy ireo tao anatin'izany nafana ny fiarahana tamin'ireo mpankafy. Sanaju maninano sawati elon sarunatasu waframaasu rajaviato sumande amlo. Fotoana fionana mivantana, fitafatafana sy nakana fahatsiarovana tamin'ireto mpanakano kely ireto koa moa ny fotoana tamin'io fotoana io. Manahoana ny fanomanana ny final ao araka ny teninareo teo hoe misy zavatra tsara be omaninareo anay efa 7 andro sisa dia ahoana ny fahavononana amin'izay efa vita tsara ny répétition manahoana ny fanomananao misaotra zay moa zany efa nianatrakatry isanandro dia fahavonona tsara mitsy mianada avy any Morondava zay io zay teny mianaka fa manao vacances aty Antananarivo mpakafian'ny AO Generation zanakay vavy dia manotrina eto zay telo mianaka. Ny fanontaniako an'izy 5 mianada izay nanamarika anareo indrindra tato amin'ny fandalovanareo amin'ity fifaninanana AO Generation ity. Highlights izy raha amin'ny teny anglisy. What is your highlights? Point marquant nanamarika anareo indrindra. Zay ny mba tiako fantatra. Satra indrindra resaka be aloha ny avy any Morondava izay tonga eto amin'izao ary mankafy ny AO Generation atao amintsika malala ny valim-pantaniana voalohany mahakasika an'izay. Zavatra tena nanamarika anareo ny fankatavana tato tena mahafinaritra be mihitsy izay natonga tamin'izay mianada dia mahafinaritra be satria misy olona ohatran'izany Где ярче свет и громче звук с тобой.
Твои друзья и смотри вокруг. Лови момент. Пусть про нас узнает весь мир. Знай, что нет границ, когда звучат сердца. Когда в один союза наши голоса. Музыка наш ориентир. Вспыхнут софиты и сердце твое новой мечте позовет. Навстречу солнцу создать движение, навстречу звездам лови мгновение. Континенты станут ближе, планета услышит наше поколение. Континенты станут ближе, планета услышит наше поколение. Здесь мы все друзья, нет чужих, смотри. Мы держим мир в руках своих, не отпускай. Между нами прочная нить. Мир идем вперед, нам по пути, мы здесь. И правила у нас свои, ты просто знай. Nisy ihany koa moa niseho no entiny Michela sy Brenda Ririantsoa. Iry izay efa tsy afaka ambava dia tsy nyzany fa ilay iry no entina nahazona ny fandresena tany Rosia. Mpianatra fone tsy mbola nisy damelazany dira muzika na tamin'ny ankizy izay androany a tena mahafinaritra be mihitsy zareo sosiabla be daholo a dia tsapa be mihitsy ny hoe tena misy fivoarana be mihitsy ry zareo a satria za moa zany a anisan'ny tena manaraka foana koa hatramin'ny voalohany a jusqu'à zao dia tena hita be mihitsy ny a fivoarana eo amin'ny zareo ankizy. Azakiva itan'olo jiaby namanao jiaby fiaina ampisinao anoko mandresy. Era ny torohevitra omeko manokana ny ankizy aloha satria zareo efa finaliste dia tena hita hoe miha professionnel foana ny amin'ny zavatra rehetrarehetra fa ny tiako atoro kely fotsiny dia tena hoe maizy anao hatrany no aseho dia ny tena hoe ny zavatra tsara indrindra avy any aminao no omena ny public. Mirary soany izy dimy mianatany tenako na ho any Ouzbekistan na hoe hijany eto Madagasikara efa mpandresy foana ry zareo efa mpandresy ny ao Generation 2026 dia azatsanin'iza mihitsiny ny mozika araka ny teneniny zareo tamin'ilay interview ny tenenina azy teo dia izay. Tatreo ny fandaharam-potoana fa mbola nitohy tamin'ny fiara-misakafo avy eo.
Rehefa vita izay amin'ny maha-ankizy azy ireo moa dia noentina tato amin'ity toeram-pilalaovana iray isan'ny raitra amin'ny akordigy ity ihany koa izy ireo avy eo. Ahitana kilalao isan-karazany tsy mbola fahita tokoa mantsy ato amin'ity toerana ity ka dia lasa zao anandrana an'izany. Zaya? Salama tokoa. Efa nanao an'ity ve ianao sa mbola? Mbola tsy nanao an'ity afa voazory tsy afa. Efa ohatrana ahoana zany heveranao io rehefa mandeha? Manidina be tony makany an-danitra. Ny fihetsemponao anao an'izao? Zao vao nitaingina dia mbola tsy fantako fa somary matahotra kely ihany. Ça va ve? Efa nanao an'ity ve ianao sa zao vao anao? Zao vao anao. Dia ahoana zany fihetsemponao zao? Faly be dia nefa koa mampatahotra ihany. Ahoana ry izy tao rankizy? Matahotra ve? Miainga be za rankipo maso temba tena tsara. Mbola anao sa fatsanao tsony? Anatsony. Dia ahoana? Nafinaritra be. Nafinaritra? Ie. Mbola anao sa fatsanao tsony? Mbola anao ka. Farina be tena mampatahotra be fa ohatrin'ireny hoe tsy hidina reny. Mbola anao sa fatsanao tsony? Afa-po ny mpifaninana tamin'ny tontolo andro ny sabotsy ny arahan'izy ireo teny amin'ny akordiky raha ny nambarany. Ia, nafinaritra be ny journée-nay androany satria nisy ny séance dédicace. Nafinaritra be koa le olona tonga nanao an'le séance dédicace ary tapany après-midi indray zay lasa nandeha nilalao ato amin'ity toerana mafinaritra be ity tena hoe tsara be le kilalao ataty. Fiera be zay sady faly be nahita an'le izy nahita ny olona rehetra manao koko anay dia indrindra teo amin'le manao autographe teo be dia be ny olona name an'le sary anay hoe ho soniavina dia tena faly be mihitsy zay fiera be hoe be mpakafy ihany. Any journée androany nafinaritra be nandeha tety amin'ny akordiga dia avy eo ny lalao. Tena nafinaritra anahy ny hira aloha dia avy eo ilay ny lalao fa ty zavatra ty somary nampatahotra kely anahy nitaingina an'le izy fa zao vao nitaingina dia taitaina kely. Journée androany aloha tena tsara be surtout koa nisy an'le séance dédicace nataonay tao amin'ny centre commercial dia zavatra tena nafinaritra anahy nanao an'izay séance dédicace dia nanao jeu kely tato amin'ny akoro dia nanisany jeu tena nafinaritra anahy ry zavatra ry dia le basketball. Ny journée d'androany moa zany nafinaritra satria hoe nifankahinta tamin'ny mpankafy sy ny fianakaviana dia en plus koa mbola nilalao taty amin'ny akordika dia tena hoe nafinaritra.